Rehefa misy ny fiaonany eo amin'ny mpikambana anatin'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka tahaka izao dia eto ny fotoana nararotan'ireo solombavambahoaka hitarainana manoloana ny zavamisy sy ny olana ny amin'ny distrika misy azy tsirairay avy ihany zany. Teto dia nanana ny fahitany ny tatitra izay nentin'ny gouvernemanta ireto solotenana solombavambahoaka maromaro ireto. Hoarahantsika ny faneho-kevitra izy ireo. Ny anay aloha zany ny lahara-pahamiana aminay dia tsy misy afa-tsy ny lalana ihany ary lalana foana satria tsisy ny ninona azonay atao mihitsy ary tsy afaka mihetsika araka ny tokony ho fahafahana anananay zahay raha tsy vita ny lalana makaniko. Io zany ny anay ny loha lalana amin'ny zavatra rehetra. Ny mikasika fanarivana tsinana manokana no jerentsika ao ny resaka lavanily zay efa simba alohan'ny fotoana fitazana azy zany zavatra misy nandray fepetra moa fotoana fanjakana ny aranahita fa somary tarakely satria fa simba tanteraka aloha ny tontolon'ny lavanily na distrika fanarivana angamba mitaona ho avy tena ho matotra kokoa satria mipetraka reny dimampahatra avy napetraka ny fanarivana maromaro koa zany olona mpitondra ara-panjakana any amin'ny distrika fanarivana zany solona evenina zany fa mety ampiova zavatra zany zay no tebika faharoa voalohany faharoa maro ny lalana simba ao koa zany mikasika ny baka zay misy baka ray ao amoron-drano zay misy commune telo be zao mandalo eo aminy nefa iny mo simba zay zany mbo anisany teneninao ny lalana zany tegna olana ary agnatin'izany koa manserana mpiara-manidiny mampitohy any maro antsetra ohatra ny efa misy fahasimbana zany misy vatovato kely efa manahirana zany amin'ilay pilote zany manao fidinana iry zany eo anatrehan'izay ihany koa moa irisany koa lay tokony hoe agnitarany io serana mpiara-manidiny io satria agnisan'ny toerana be client zany be mpandeha ary hitanao moa agny mivokotra rehetrarehetra misy eto Madagasikara moa saikisaiky misy eto misy agny amin'ny distrika ny maro antsetra amina vitimbary miakatra be dia efa nampivory an'ireo opérateur économique ny filoham-pirenena hoe ahoana ty vitimbary ty tonga somasara 6 500 ao tamatavy zany hoe sy tokony ohatra ny 7 000 francs zany ny vitimbary na 7 500 ny kilon'ny vary eto Antananarivo zay zany no izy raha ohatra ka mba mankatomina izy ndrery ary zatisaka kilô normal zany satria mbola ao koa ny frais fa moroherivo kosa diso mipampana loatra raiky zay ka noho zany mba iangaviana mpandraraha malagasy hagnafatra vary raha ohatra ka sy ampy ny stoky ary raha mpandraraha vahiny kosa no ataontsika hoe magnano asonjay amin'ny fiainam-boaka salabo zao sy azo ekena ary efa asomody amin'ny taniny agny izy raha ohatra ka amoniny tany sa fanjakana eto amin'ity malagasy ty midiny le mpandraraha vahiny ka raha mba mbola malagasy ray ianao zany malagasy reny miangavy re tompoko mba ampidigny ny vitimbary raha ao aminao fahefana magnatanteraka an'izay